manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy da ny tompo daholy. Teraka resabe mihitsy le hoe ny filohan'ny fanavaozana manafangaro ny resaka fivavahana amin'ny asam-panjakana. De izay no hitondrako fanavaozana sy fanazavana aminareo satria be da be nareo no ataoko hoe sous parenthèse lasa hoe tokony fantoka amin'ny fiainanareo andavanandro nareo de lasa sanatrian'izany ny sasany miandrikendry-tohana fotsiny ahafahana mamely any colonel na ahafahana mandoto ny fitondrana na ihany koa ahafahana makabeuza sy ny sisa be da be fa en tant que hoe citoyen zany ny tenako de anazava aminareo mba ahafahanareo manana assurance kely amin'ny fomba fijery mahitsy sy madio manoloana ny zavatra tahaka ireny mba tsy ampikorotana ny sainareo. Toy ny fanampiana zany ny zavatra hoentiko sy zaraiko aminareo mba ahafahan'ny fiainanareo zany tsy de hoe mikorotana be ambony ambany. Zay le izay. Misy miteny ny olona ary tena be da be mihitsy hoe tsy tokony afangaron'ny Mikael, colonel Mikael, filohan'ny fanavaozana ny conviction personnelle sy ny raharaham-panjakana. Mifangaro ahoana moa le izy zany? Zao zany no zavatra teneniko atsika. Raha ohatra ka hoe natao tao anatin'ny toby ankaramalaza ny conseil des ministres na ihany koa hoe natao tany amin'ny fiangonana anankiray ohatra hoe FLM satria izy dia zanaka FLM mpiandry ny fanendrena gouvernemanta na ihany koa hoe natao tany amin'ny toby ankaramalaza ny fivorian'ny député zareo amin'ny assemblée zany dia amin'izay fotoana izay dia d'accord aho hoe mifangaro ny raharaham-panjakana sy ny fivavahana. Tena d'accord mihitsy amin'izay vanim-potoana izay amin'izay tranga izay hoe afangaro ny filohan'ny fanavaozana marina ny raharaha pirenena sy ny conviction personnelle. Zay raha izay le tranga dia marina. Fa raha ohatra hoe mivavaka izy en tant que mampiandry azy mamonjy toby izy satria izy nanolo tena mpiandry de manohy an'izay fanolora-tena an'izay fa tsy hoe rehefa lasa filoha izy de hoe najanony mampiandry azy satria conviction personnelle zay. Izy ange tsy manery anareo hoe tsy maintsy mpiandry daholo ny citoyen malagasy rehetrarehetra na hoe tsy maintsy FLM daholo ny citoyen malagasy rehetrarehetra, tsy ny teny an'izany izy fa kosa juste hoe tsy fantatro mety hoe nisy fotoana de lasa izy namonjy toby de iny ny azo sary de miparitaka etsy sy roa de iny zany no asiana carbonetra be sy atao sira be mihitsy hoe manafangaro raharaham-panjakana sy fivavahana ny filohan'ny fanavaozana colonel Mikael. Kanefa za tena sûr et certain mihitsy fa ny fandehanany any amin'ny toby tsy misy resaka raharaham-pirenena mihitsy any. Fa mivavaka ohatra mivavaka rehetrarehetra izy. Mamaky teny izy rehefa tonga ny fotoana ohatra hoe makiny teny. Za tsy témoin tany fa raha ohatra nareo manana vidéo na manana zavatra ohatrohatran'izany sary rakitsary na feo tena miteny mihitsy izy manaprofo an'izay fifanangarona izay ny amin'ny resaka volavolan-dalàna na hoe décision raisiny amin'ny mahafilo azy dia any izy manao proclamation amin'izay hoe izao ny rindran-damina hitantanana ny firenena sy ny sisa rehetrarehetra manao discours amin'ny mahafilo azy izy any anatin'ny toby zany. De amin'izay fotoana izay vao d'accord aminareo fa hatreto anefa mbola tsy nisy zay fa resaka sary resaka photo azo de ireny no miparitaka ka zavatra mba teneniko atsika zany de
so de mba victime ianareo am'le hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Zay zany mba zavatra ampitaiko amitsika. Zay ny teboka voalohany zay. Ny teboka faharoa de hoe am'izao vanim-potoana iresantsika izao de mitsoka be mihitsy ny rivotra fankahalana any kristianina, fankahalana ny soratra masina, fankahalana ny baiboly. Za tsy miresaka andreo zay manao provocation fa za miresaka andreo anti-tsotro zao manohatra be fahatany sy miblâmer, midiaboliser reo zany nitondroko. Za zany mahita an'izay zavatra izay ka zaran'ireny olona ireny ara misy teboka ahafahany zany midiaboliser an'ilay kristianisme, ahafahany mandoto an'ilay kristianisme, ilay finoana kristianisme, ahafahany mamely any colonel manokana en tant que hoe mpino, mpiandry, zanak'ankaramalaza. Zay de ao anatin'ny fonoteny hoe kristianina. Zany hoe tous les moyens zany ahafahany miteny sy ahafahany mitifitra mivantana na ankolaka an Jesosy amin'ny alalan'ny colonel, amin'ny alalan'ny conviction ny colonel, amin'ny alalan'ny sarin'ny colonel satria izy moa zany zao toy ny hoe ray aman-dreniny malagasy rehetra amafoloan'ny fanaovozana azy. De raha vao misy an'izay lavaka kely zay ahafahany miditra de lasa am'izay izy manao vavan'ny mpitady rakena. Zay le izy zay. Zay le izy zay. Ka zay zavatra roa zay fean'io hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Zay le voalohany. Ary ny faharoa de le hoe sarandry zareo ara misirika ahafahany mitifitra an'ilay fitondrana, ahafahany mitifitra ny colonel, surtout miviser ny kristianisme. Resaka esprit io sady efa voasoratra eo amin'ny baiboly, sady efa voasoratra eo amin'ny baiboly. Nofo manohatra ny fanahy. Fa hatreto zany mbola tsy mahita preuve concret hoe mifangaro marina ny asam-panjakana sy ny fivavahana. Ary tsy mbola hitako proof mazava hoe tena nafangaro ny colonel marina ny raharaham-panjakana sy ny conviction any personnel amin'ny maha zanaky ny Toby Ankaramalaza azy. Tsy mbola nahita ary tsy mbola naharea. On verra la suite. Fa hatreto dia juste fotsiny izy mamonjimonjy manohy ny asany amin'ny mampiandry azy izy mamonjy ny assemblée any amin'ny Toby izy araky nefa fanoany zay efa fanoany ange zany mahampiandry azy zanak'Ankaramalaza azy. Tsy hitako ny olana zany. Zara zanak'Ankaramalaza fa za tsy zanak'Ankaramalaza de namonjy Tobin'Ankaramalaza. Za zanak'Andriamanitra de mamonjy ny Tobin'Andriamanitra. Ohatra zay le izy. Ohatry hoe misy hoe olona efa zatra misotro toka, ohatra hoe tsy pino zany de zatra misotro toka, zatra migaka de mitifitra consomme isa-maraina, ohatra zay nge le izy. De iny zany no asin-jalak'aribony rehetra hoe manafangaro raha. Fa raharaham-panjakana azy fivavahana ka zay le nazavaiko teo le izy hoe raha tany amin'ny Toby Ankaramalaza izy no nanao no naninona moa no hoe tany no nataony conseil des ministres, tany nataony fivorian'ny assemblée, tany no nanaovana proclamation amina nomination ana chef Cisco na zavatra ohatrohatr'izany. Zay avao d'accord hoe mifangaro ny raharaham-panjakana sy ny fivavahana fa tsy mbola nisy zany. Zay de aza aloha tsy mijoro vavolombelona mandaingy zay zany mba ampitaiko amitsika malagasy. De amaranako azy angamba de hoe marina fa hoe be nareo ny tia azo toerana. Be nareo ny tia azo toerana satria samy miady ny plasy daholy resaka anina mantsy fa ny vitana tsy mitovy. Any amin'ny resaka vitana zany efa ho anay zanak'Andriamanitra hozy inona ny asana isany amin'io na ifanjevor nareo
anareo fanenay ny toerana dia any an-danitra. Sady misazo atsika rehetra zany no mifampahirezana ihany koa ho an'ny kristianina rehetrarehetra. Ho antsika zanak'Andriamanitra moa dia mazava ny soro-dalana fa nizaniza mitondra eo, nizaniza filoha eo dia ny antsika ny lalana efa voatahiry eo amin'i Jesosy Kristy dia mahatoky amin'izay tsika manana ny assurance ny amin'izay. Farany tena farany za tsy mpanao politika, za tsy mpanohana Mikael fa juste manazava ny sainareo fotsiny satria maisitsaina be nareo sady mikorotan-tsaina be nareo dia mba mirasure anareo ny tena hoe ahafahana ho afaka amin'izay famaizinan-tsaina sy fikorotanan-tsaina zay nefa dia tsy misy afa-tsy ny fandraisanao an' Jesosy. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia ho hitanao fa ny zavatra miseho-pase rehetrarehetra rehefa tsara ny masonao dia tsara avokoa ny zavatra jerenao. Raha vao ratsy ny masonao, ratsy daholo ny hitanao amin'iny kolonely iny. Tena marina zany ao anaty baiboly zany selon la Bible zany zavatra teneniko anao zany. Zay fa manaraka indray dia bonne journée tahin'i Jesosy daholo. Rahasoa.